atolotry ny Viva Radio anao mandritra ity herinandro ity. Biby tsy fantatra anarana, tantara nosoratany Isaac Safira sy Itok Gerard. Mpilalao ny tantara Fetra Obelina, Faly ary Liva miaraka tamin'ny Sofaniry ary Fifi. Ny kirakira teo amin'ny lafiny ara-teknika Bak Sarano Arvony. Biby tsy fantatra anarana, fizarana faharoa, tantara nanjojo sainy maningotra. Oe, tonivotrovitra be manodidina. Mivory-tany re zany sahinina e. Andrekako dia lasa maizana be koa ny andro. Fendrao mainta ny lanitra, fa misy inona rery Kristina? Karazana makany anaty lavaka marina ny glasy manodidina azy. Ary aiza ihany tsy roa lafy e. Efa tokakely zay izy rovavy a. Le fomba hitondrana mahery akatra ny tohatra fotsiny no somary olana kely. Efa mitady vaholana zay ato e. Angaikany anazy efa manomboka mitratra sy miosaka ange zany glasy zany e. Oe, ary bibinina kosa nyherina teo zany. Matahotra zany ary Kristina. Oe, saindray, fa ina ke zany a? Tsy haiko ikia, fa milamina ihany aloha ny fina. Tetra petra. Matahotra. Nataoko fa tsy tafavoaka tao tsy maro aminareo a. Mbola tsy tena ao tsara ny mahery dia izay notoanesa irakirana nampiakatra azy tao e. Aloha mba ampilo zay. Ao ary. Dia efa manao ahoana zany aloha zao? Efa tsy dia manenina intsony aloha. Efa mba afaka mamindra. Arikarenina ho ato ilozany tsajirika fotsiny ha. Mila miala eto faran'izay aingana ange ho antsika e. Ao ary. Oe, fa bibinina ho zany. Sarotra zavainy zany fa manaraka tantaraina anao e. Mila mamonjy ny motorina izy faran'izay aingana fotsiny tsika fa efa manomboka mitresaka ange ty tany tsahantsika ity. Efa manomboka mivoaka ihany koa le biby. Ao mitambe sara aminareo lahy mahery. Anyakanyana dia amin'izay tsy sahirana. Efa azonao ihany zay misary Kristina? Somary tapatapaka ny fifandraisana fa inoko fa azy no tiako ambaraka. Na dia zao raha mandro mikrotsaka sy lanitra maimainty zao fotsiny aza avy. Zao zany le hoe tonga maizina ny masoandro sy ny abakabaka. Angaikaiky na ry zareo efa manomboka mitresaka daholo ange izay isany tongotra rehetra e. Resy fa efa hitsaka kitsy le motona izy. Oe, tena solifatra ny tongotro marina. Kay, ay, manaiky. Trisaka daholo igeny raha mandro eo ambanina zany. Toy izy ny lalana reo fa enjehako e. Aza miverin-dalana tsony. Tena letika any ambany glasy any manaiky. Efa afaka an'le glasy sika ry zareo. Nareo mandosira farak'izay lavitra saina amin'izay mety hifanenanareo amin'izay sam'le motona izy. Za kosa hamonjy amin'ny manaiky sy hitady an'izay fomba andresena an'io biby io. Dia ahoana zany? Isa zany no amily. Za angeka mbola tsy mitondra andreny. Hainao io ry Karenina. Tsy mifanalavitra mitondra moto ange no mitondra an'io e. Ataoko ty ianao manana permis. Ka tsy mbola mitondra moto zany ange za hatramin'ny nazahoako permis e. Indrindra moa fa hoe moto neige. Ka ndoky finina ary tia. Za mitondra mahery dia indri manderery amin'izay indri tsy sahirana. Ndao ary. Dia mitandrema tsara ianao ry saina. Mandeha anaiky anareo e. So ilozantsika amin'ny resaka eto ka tsy ho hita eo indray manaiky. Calma fotsiny kia. Ndry aza nge efa mba mahay mitondra e. Efa io arino io kia le biby fa haingana. Entiko totra zao efa manalelatra. Fanyotra tarehan'olona ny rambona maingoka. Mijery efa lalana ihany kina ny zany aza.
Izany fareko izany eky negidy be fa tsy hitako fotsiny hoe avy aiza ary izany. Riaka valatsika riaky andao hivily makamy malaky. Andao ary mamikira tsara ianao ary mahery tsy mety midina amin'ny tany angetra izany fa manao valo stationnaire fotsiny fa nasiako karazana tohatra vita amin'ny tady mazaka mivoaka farafarany angidy be karatsika. Silasila loatra kosa angeky ety tsy afaka hipetrahana. Ary andao amin'izay hijanona dia hianika an'io karazana tohatra vita amin'ny tady io ary aleo aloha mahery malefatsika roa meloha. Ale tsy aleo ve aloha narao rovavy sao dia izany me kara aingana fotsiny re me manakaiky ange le biby eny ary hoe tena efa ino mirivatra makaty marina le biby tsy fantatra anarana manana fitaovam-piadiana zareo ao anaty angidy be ao aingana ary mahery ka nefa toa zarara mampiotsina azy akory le fitaovam-piadiana aza mitaketika rehefa me kara malaky nasty saika manaraka amin'izay ary ainga andririka renina arindrika aingana fotsiny kilo tsy milavolefona mitsy ange le biby izany tafekatra ary Kristina ndrisisa eny ary kerisisa Kristina kerisisa tandremo fa manatona akaiky be ange le biby izany tandremo matamanasikakeo velesina amina bombara Kristina voatsendrina ny tanako elany kay marary tena tsy afaka miakatra tsony ary reto kay takary ny tanako ry Kristina tsy takatra ory mahery sady volo be tampoka teo koa angeza ny vatako izany tena tsy mitana tsony ny vatako ay soa voatazoko ny tanany alohan'ny sakelatsahdy apeo zalaby akakazy iny kosa le biby fa miverin-dalana ka Kristina Kristina fanina be ary mahery batenina be nyzany lohako izany mety no le pozina tao amin'le rambo namelezana anao angamba mba jereo kely re izy azafady tena safotra ty nisokoko avoty re nisokoko ry zareo milamina ihany aloha karenina hoe na ianaoko io koa zange mba mila jerena ny fahasalamanao tamin'ilay nenjera teo ary oatra ny mangana hafahafa vetivety teo ange ny tanany Kristina age jereo lasa mainty be ihany koa ny lalandrany eny tokoa ina nataon'io zareo jereo anefa tady ananika ny vatany le izy marina mafy raha tsy voatery ho tapahana ampijanona ny fianaky ny pozina any amin'ny vatany ahoana tsara sao dia mba misy vahaolana hafa kosa rehetra mahery tena tsisy tsy misy osy James tsy maintsy izay fanapahany izay ny vahaolana farany ka ino no atsindro ny zareo amin'io anestesia ny karenina fa inona ary tia losina rety izy tompo sady tsy maintsy mila afaka ataovana avy any amin'indry izandra ny vao afaka manapaka ny tanany eny ary saika tsy tafavoakako manaiky raha nisy kely fa saika maty taraiky tao izay mirala nanahoana tokoa ary le vita hoe to tsy mihetsika mihitsy raha sy hoe tsapaiko mbola mitempo tsara mifono saingy marefo dia marefo malaika aleo any navana RCP izany hoe tsindritsindrina mafy ny telopolo mifanesiny tratrany avy eo arahana bosabosy indroa avy eo bosabosy dia tsindrina indray
toy izao hatrany enjany ty marina tsy mety mahatsiaro tena manaky dia sanatry efeka tsy avitra tsony no ny fijanonana haritra tao amin'ny ranomandriny mamana rabe tao tsy maintsy ataoko raha angazy ampiverina ny herin'ny lahy napetraka papa sy mama tamiko manko ny fanaraha-masoandla sy ireo namatsika ireo manaky mba naiko oay ino fa verina marina ny enjandroko saina aiza lititsika izany misy aloha raha fihinoka fa inaka mangatsika be tampoka tioko ny za zany ty aloha le sotrondra mafana efa ho tamiko tsy misy hitady ny toerana misy atsika fa aza mikorava kela le biby zay tokoa voatsaroko aiza ty le biby tsy haiko resy tsy haiko izay naleany fa narepo-basa mifanesy fotsiny anteo asa raha moatiny hery James le izy fa tsy fantatro fa andao aloha tsika sela ho asy anatin'isy karazana lavabato vita amin'ny ranoandro izy rehefa tonga eo mpanafitra mivoaka moramora tsika mitsamina saina tena ohatra misy feom-biby hafahafa tokony zany sa feonangidim-by zany le biby tsy fantatra anara samy manatao zany mila mailo tsika sela fangamo tsy efa hoe ny raha falentere tambasy le biby azo eritreretina hoe tsy anday ranom-balana ily ty biby iny tsy ny balana tao ampoizina nosoratanydry dadabe ao anatin'le journaliny nisy zany efa netiko aty daholo aza moa ny reo singa sy akora ilaina rehetra amin'izany afangaro fotsiny sisa mila tsy doizoko fotsiny ny fatrany efa napopoizoko ihany mantsy ny fifandraisany sy ny fifandriana zao zavatra ny ity trano zao oay olo ty misaina ry mijanony ry alavidavitra iny le biby sady ohatrany manomolo sy mifofofona ny manodidina izany tena tsy ho ela dia ho hitany atsika mitsamby ohatray fataony laina indray ny karazana sifle iny kalma lesy alary zandry mipetraka alahy dia mijery mila mikainy fotoantsika raha tia mitany ty poziny ity xenotoxine moa zany no ny antsony dadabe anazy xenotoxine ino dia aza ny teny mafy alahy fa mitemena moramora zay antsy raha miforo amin'ny alana ny sifle Viva 98.8 oay ary to feno arika tika manatona ry ity sady ohatrany tarika slate sa inona moa ny anaran'le zavatra tariany avy tangena slate lesy reny antemioana fa nitailany reny tsika akanovangy anarako ara le naiko fa tsy katsy le biby tsy fantatra anarana mihitsy tsika jereo fa mirifatra makaty amintsika le sady mirifatra ohatrany lioana mihitsy aza manay alahy efa misy raha miforma anatona any mikarangana fotsiny itsy tendrombohatra itsy ny tanjontsika saina ary to feno sapolera misakana analan'le biby ireo zany le raha forla zay la fa hatramin'ny vity moa zany elahy ty lasa mahay miady sy mivaky biby mbola tsy fotoana nazavako an'izany zao fotoana zao tady dio fotsiny le taizy tamin'ny doktorahako dio razon'ny lahy raha nisy zavatra niditra tamboanao izanyko raha tsy tokoa dia hoe fifandraisana sy vakiona biby zay indrindra
Étude des langages bioacoustiques et vibrations cellulosiques spécialement l'arctique et leur synchronisation comportementale. Zay vao azo fa tsy sendrasendra tojo zavatra izao fa efa nomanila efa ela mihitsy. Voalazan'lahy ary andraso ampiana ihany koa aloha ny rapport fasahirana amin'ny fanandrina amin'ny biby ry zareo. Amin'izay mino fa tsy afaka ny anaraka antsika intsony ny biby io. Zay marina misy biby hafa mirovirovi tokoa mihitsy. Omby sa iny ndra fotsy be reo misy karazana ombon'olona miaty miampy karibou io biby be tandroka be io tena miaiky an'lahy izy. Vitako ihany ilay xenotoxine. Ny olana kely fotsiny dia mila miandry 70 minitra eo vao mifangaro tsara sy azo ampiasaina ilay izy. Tsy maintsy mitady diversion koa izany tsika andaniana fotoana. Mila mifidy toerana tsara ahafana mitipitra azy satria doziny roa ihany no vitako teo. Miala indray mitantaraniko amin'izay zavatra mitranga ao alina. Tena atsarita be ny loka bikabika noresy any le biby tsy fantatra anarana raha zao no mitoy. Fa betsaka ihany koa aloha le biby namalamy maty. Tena malika dia malika mihitsy na. Oay, hôtely ny saina. Misy ina. Tena misy zavatra afaka ataony le biby ange raha fantany fa mitady ho resy izy. Ino izany zavatra makarian-tsofina be izany? Tena tsy arako tsy nilesy tena miantso namana ve sa maninona? Kôzy very ty eno andraso nge jereko tsara vovoava amin'saina grave be ty. Ay nanapidizany ro biby niavy tamin'ireo ka lavo. Le nika hafahafa toy iny dia lasa feno karazana larva mivoaka ny vatan'ireo biby efa matiny. Dia avy eo mengeza vetivety le larva mivadika biby hafahafa ohatran'ny tsy fantatra izany. Tazako tsara eto amin'ny maso lavitra mantsy lisy. Ino indray isany tena tsy naposiko. Nampiasainy nataonao to lavera izany ireo fatim-biby. Izany hoe nanatodizany fa tsy nivoniny fahatany akory. Avy eo ataon'ireo lavy ireo sakafo ny vatan'ilay biby ary rehefa fo dia lasa biby tsy fantatra anarana to azy. Dia jereo nge fa ripaka vetivety teo ireo biby mivakiony lato io. Sady efa eto amin'ny faran'ny lalana azondreo alika DNA koa tsika izao. Tevana be io alohantsika io. Nefa nge reto biby maro be reto ka manidina mankaty amintsika daholo sady lasa maro be reto izy ro misaina. Kalma aloha ela fa mbola manana karatra olona lovany tsika. Mafesatra be izany lohako izany. Fa aiza izany? Efa tsy misy ahina intsony akia. Ety an-tendrombohitra ety amin'ny toerana voarintsika izao. Karen, fa naninona akia? Tsy misy zavatra tsaroko mihitsy nge fa tena donto be mihitsy ny lohako ary tsy tapiko tsony koa nge akia izany tanako ilan'izany Makaina tsara aloha Kristina. Tena mbola reraka ndre. Oye, fa lasaiza koa ny tanako ka viteo? Lasaiza lasaiza! Tsy maintsy mitapana kifa voatsindron'le biby tsy fantatra anarany tamin'ny rambony nisy pozina. Andriamanitro! Tsy maintsy nataonay izany nanavotana ny Andry. Tompo! Nga tena tsy nisy vahaolana hafa mihitsy ry zareo Indrisy ra Kristina. Tsy nisy. Na le tanànao avy aza nge efa mangana be mihitsy. Hoe mba jereko izany azafady. Omeo aty jereko. Ka tsy ho zakandria angeny hita an'izany ry Kristina Mahay teny gasy ve nareo sa tsy Omeo aty ho aty jereko ny tanako. Eny ary
Ory mahery ohatra mihetsiketsika ho azy ange le vatana sitsika an'ilay tanàna Kristina teo Eny tokoa. Andraso hoe sokafako. Hoay le ty. Toa mihetsiketsika salamirainy fahatefa fen'olitra ireny ty izy. Mampihodikodotra ty mijery azy. Eny tokoa marikoriako mijery azy. Aga mamoriporiny eo rangafa omeo aty fotsiny jereko Eta ty iny vaty iny. Eta ty Andekako to misy olitra be mivoaka am'le izy. Oay, torana indray Kristina any mahery Ary eo any anaty tevana any ny vaty iny zareo Idio tsara dia rehefa ohatrany hafafa le izy Eno mapioka mihitsy. Viva 98.8. Dinona zany motoro misaina. Tena mandeha mafy be indeo rehetra biby tsy fantatrana rano reto rehefa manidiny. Sady tena maro be mihitsy. Efa hoe kalma hoay ala. Hoay, tsiko tamin'ilay karazana sifle indray mariny raha misaina. Inona indray re zany ny biby anampy ana eto hoe. Marina raha tsy ohatran'ireny mijery sinema reny mihitsy miaraka amin'ilay tiako. Ody, ako misy voromahery maro be indray reny tambo reniko. Tena mba marina raha tsy... Io ny batantsika amin'ny trano marabidy eto fa mivonono lay tsy maintsy mipitery amin'ilay tendrombohatra farak'izay maika tsika ary pohany mafy dia mafy. Hoay, tena nibatain'ireo voromahery maro be marina tokoa tsiako. Tena hoe tsy mampino so dia mba hanofotro sary zao zavatra miainantsika zao Tena manofo tokoa raha satria izy misy vorona zaka olona ny ty Ka efa nitsongoko ange ny tanako teo fa marary dia tsy manofo indray zany ala raha izany. Le ty koa mbola mivazivazy anyko. Nefa efa le oza mananontany io. Tokony zao nge natao moyen de déplacement an'ilay vohatra fa tsy reny fiara-manetroka be reny nefa mandany vola sy manimba tontolo iainana fotsiny. Manaraka kofisiana sy firesahana amin'ny biby any amin'ny lahy fotsiny dia milamina. Ela le sy aza mampimiha. Tsy moramora angely ty mifandray amin'ny zavaboary sahala amin'izao indrindra manao fibaikoana an'ireo biby ireo. Mila faharetana, mila exercice. Mandresy lahatra alika aza le sy efa tsy morako mantsy fa ny biby sahala amin'itoy. Fa nasarotra aza mampite hianatrako. Tokony mba ampianarina azy raha tafavoaka velona somatsara amin'ity tantara ty any tsikako. Hita eo zany fa izay atafavoahana velona eto aloha atao Fa hono tokoa marina fa ngamotsy ety firila amin'ilay xenotoxine fotsiny le biby io dia vita sokola inona indray ara. Araka le fanlazaiko an'la dia mila toerana avo stable tsara ny ahafahana manatanteraka an'izany. Zay ny antony arahantsika amin'ity biby ty akanesantsika ery ambony ery. Sady dozy romonja koa any vita an'ilay fangarota ty amiko ka mila mitendry tsara noho izany. Misy faritra amin'ny vatany tsy maintsy vizena tsara mantsy ary mbola misy 30 minitra eo vao mifangaro tsara le izy. Ay tokoa dia ahoana nefa zany nefa rehetra io zany lasa bobaka be. Efa reny tazako amin'ny maso lavitra reny raha misy any asy raha manaiky zareo Zany ve? Dia mandeha inona zany ry zareo? Le angidy be mantsy mbola ny Saint James hoe mbola nasiana fanamboarana. Tsy ino anao raha ilazako hoe entina karazana voromahery zareo. Maninona? Zany koa ve dia hitombona ry mahery Ekereo raha tsy mino ve Ahoe? Oay iny tokoa tena mahavarina hoe arina lesy reny zavatra mitambolona mainty be ohatran'ny manao formation tapin manidina manezika ny zareo reny. Marina raha tsy ireo biby hafahafa indray reny. Hoe dia lasa be dia be nge ry zareo zany Zany ve
andreo midinaingana zany ampandrehan-drala amin'ny tana fitaovam-piadiana mba tonga dia vonina hitifitra n'ireo karazana biby hafahafa ireo ka. Oay, efa renina votsitra ireo vorona eo an-tokotany ireo ariko. Kay ety tokony mba nampianarin'la manala olona eny le voromahery fa ohatrany tonga dia natoto manta be fotsiny mibandrika. Mahery sy karainina. Izy miralina marina. Hitanay mihitsy ny alanareo nentin'le voromahery teo. Tena manao ka arabaina aloha tsy maty foambanay ny. Misaotra ao tsara dolo nareo aresy Kristina. Mbola makaina ao an-tranao izy. Tsy maintsy nitapahana ny tanany noho ny lepozina saika nianaka tamin'ny vatany. Efa mifoha kely ihany izy teo fa vao nahita an'ilay tanany tapaka dia safotra indray. Anga tena iza zany marina. Andao hoe jereny izany Kristina marary zany. Kristina, efa manao andry izao? Toa ohatrany hoe tsy avy narary izany fa tsapako ny tenako. Fihinana nataon'ilay tamiko ry misaina. Eny tokoa ality. Ohatrany misy zavatra natsinjony lazy eny teo e. Antidote namboariko tamin'ny alalan'ilay xenotoxine iny. Nandaitra zany ilay antidote matoa tsy mahatsiaro amin'ny fahafatsony. Mbola misy poizina kely tavela zany mantsy tany anatin'ny vatandritany matoa vao natsindrona n'ilay fanafodiny dia niverina avy hatrany ny endry. Ohatray zany hoe mbola tsy fantatra lahy akory zany ny efficacité an'ilay izy dia fa tonga dia natsindrony lanazy. Dia raha sanatria tia maty teo moa zany izy dia ahoana ka? Raha toka tsy nandaitra ohatra ilay antidote. Kalma ihany lesy fa inona ary tia miakatrakatra be tia. Avitra soma tsara aloha zao ny ainy Kristina dia izay zava-dehibe. Zokony lahy ve moa tsy ho arovany lahy. Efa azoko antoka ny efficacité an'iny. Zafikely ny profesora Ratsibazafa inge tia manoloana anareo ity. Ka zafikely zany fa tsy isiko. Zer mahery manao nareo ka. Misaotra misaina za tamin'ny nanavotany fa ny tanako tapaka. Tsy misy fanafantsony fa dia ho borotanana mandrakizay zany Aza malaelo amin'izany re. Tsy misy fisaorana ry Kristina. Raha momba ny tananao tsy maintsy nitapahana indray dia aza mana fa tsy maintsy ahitantsika vahaolana foana io e. Efa mivoatra be koa ny teknôlôjia amin'izao e. Viva 98.8. Ay, vary resaka tato marina tsika. Tena efa manakaiky ingero biby. Dia ahoana amin'izay tokoa ry bainina zany ny anaovana an'ireto biby hafahafa tsy fantatra anarany reto. Toa mitifitra ihany mantsy ry zalahy ao nefa tena tsy misy varany mihitsy. Sao dia tokony elavonty any amin'ny firenena matanjaka tao an'ny Russie sy États-Unis asitsika. Eotrindritsika izao ry zalahy. Satria efa nandaitra tamin'ny Kristina ilay antidote. Dia mandaitra amin'ny biby ihany koa zany ilay izy. Tiako ihany ilay mijery lavitra fa tsy ilaina akory miantso an'ireo firenena nolazainy lahy teo ireo. Tsy lahitra amin'ny balatsotra ange ho io e. Olety lance roquette na missile mihitsy angeny tiako resahana fa tsy basy tsotra n'lahy zany. Mandra-piandry an'izany fe verina tsy ho fahatetry antsika. Sady andao akateorana amin'izay dia vizentsika e. Okay ary. Sao dia mba mila sniper farafaratsiny. Za ihany lesy ny sniper eo Zao ary miplonka miomanina reo e. Efa kady manko sisa ny ananantsika. Ny olantsika mantsy dia tia andro mimaizina ity ihany ka anahirana antsika io rahona amin'ny tatao eo amin'ny lanitra io. Dia inona zany no atao? Ary eto tsara daholo fotsiny mijiro e. Misy ty ranon-javatra ty ataonareo anaty tavoahangy toy ny cocktail molotov. Izany hoe atsipinareo amin'ilay mpanjaka vavy mba hamatarako azy na hamaizina azy any andro. Azonareo fa zany fluorisson na mazava alina tsy ny substance iny. Kengleo tsara nefa fa sao dia any amin'ny zavatra hafa indray ny voa. Mpanjaka vavy? Eve misy mpanjaka ankory zareo reo e? Le manana kibo menamena. Zay no mampiavaka an'ilay mpanjaka vavin'ireo biby tsy fantatra anaran'ireo. Okay ary.
ao fa izahana kendrena tsara. Tena mba tsy naposiko iana ny saoary manaika mba marina e. Jereny lara tsy mba daholo ny amanjako na nyendrika na fitafy tena hoe rodana tanteraka e. Anao fialatsasatra ny tena naleta ty ay sendra ny tolana. Tsy hoe aradiviko indreny fa matetika angeky rehefa hoe fialan-tsasatra zany tsy dia hoe tonga lafatra fony e. Fa mangina amin'izay londry e. Fa ohatrany efa mangina dia mangina zany abakabaka zany. Mety midika izany fa reso ireo voromaherika hanafika antsika amin'izay ireo biby. Dia aza miteny mafy be tsomo izanyko. Ary matahotra angandry tsy amaninona no mamikitra be amin'ny tany ankoatran'io e. Lasa tsy hafanetsika ange zara hoe misy zavatra hafa fa mitranga tamiko eo e. Ka lasa matahotra be tamika teo ange zary manaiky e. Inona moa ny tranga eto raha sanatria tsy voakindra amin'izay tsara le biby. Tsy ho ripa-ketry daholo sika. Tsy izy vady alevina akory aza angamba. Aza mieritreritra zavatra ratsy be oatra zany kosa moaty e. Izany no tena marina ary manaiky aho. Tsy fantatra moa izay ho voavoaka ny apitso ka aleoko porako aminao ny atao poko. So sanatria izy loza azo atsika ty. Fa misy inona ry Karenina tiako fantatra ela fotsiny fa tian'lahy ary efa ely izany. Izay nantony nandrisika andeha tena dia tsy naharesy lahatra loatra aza satria te harandehandeha miaraka amin'lahy. Ny fisian'lahy dia efa mahatono ny tahotra. Dia izay lesy aho tsy maninona raha lasain'lahy fa akoho vavy manino aza fa rehefa voalasako fotsiny tato-poko dia izay zava-dehibe. Tena marina aloha ve izany Karenina e. So dia hoe entin'ny tahotra fotsiny dia mahatiny an'izany. Oe, tandrefa misy biby iray lasaka tamiko alohantsika a. Milamina aloha fa ataontsika amin'ny fahalaovana azy ireny. Mahery a? Ahoana ky? Misaotra nanaiky nijanona niaraka amiko. Ay ve tsy misy isorina ky a. Tsy vitako ny namela an'irery tato. Sady no nanavotandrianay ihany ange navoandre ohatran'izao e. Dia raiko manokana mihitsy aza neripondre. Izany e. Ary mba manahoana ary izay ka raha nasy manaiky any e. Milamina ve ny andro zareo? Sura fa milamina ka. Metsika sy indray zao mila sina fihetsena ihany fa tsy fantatra izay iseho ato. So ma tsy isy kefitroko. Engany mba efa nahazo toerana misaina. Engany e. Fa zao ky Kristina. Raha sanatry misy zavatra mahavoa antsika dia tiako fantatry indray fa tiandrika. Mety ozy indreo hoe izao zavatra mitranga rehetra izao no nanosika ilazan'izany ve? Fa ny tiako tenenina fotsiny hoe sain'izay raha milaza andrehan'izany e. Amin'ny fotoana suspense be ohatr' izao ve lesy dia mbola mahita mamboraka fitiavana ihany. Dia tsy afaka mamaly avy indray? Tsy mety aminao ary Mahery a. Ohatra fa ahoana kosa e? Zaoko za dia vehivavy bory tanana. Mety ila olona foana ange zany ahy e. Nenareo koa ve moa dia ho tivinanto bory tanana? Tsy maninona amin'izany indray neny. Sady za koa no hanambady andreny fa tsy izy. Efa ela ny tiandry. Ka tsy hampiovana fitiavako andray izany tsy fananandritana ny ilan'izany intsony. Sady tsy vidy no andry ihany koa nge zao aho fa no nanavotandrianay e. Tsy voateranao an'izao any ianao ry Mahery e. Tsy ianao no nahatonga ny tanako tapaka. Mba namantsy sao dia hoe fitserana fotsiny ihany no nahatonga anao ilaza an'izany fa tsy tena fitiavanako.
Tsy izany kosakia tiako tena tiako azy. Dia aza mirorosaina ohatran'izany moa e. Eny ary matoky an'lahy zany ko. Dia tiana koa izany ndreny dikany. Tianao koa ary mahery. Tena faly be a. Ary tandremo fa misy iray tafiditra nge io e. Eny zany ty marina. Aza manandry efa fa eto a. Eto a iarondry e. Ary tsarinintsy koa nge le manana kibo mena e. Le nilazay misaina fa mpanjaka vavandro zareo. Omany le fangaro masoavalona aloha ka. Dia tandremo sao dia tsy le mpanjaka vavindray ny vo. Aza manandry fa misy talokiolika aty amiko afahako manome topy any misaina. Manatona raha sa? Efa vonona koa ny aty. Tandremo ihany ako mahitsy fa rombotra be nge izany e. Tandremo a! Viva 98.8. Izaponary le maraka azy e. Sa ve sanatria nisy nahazo an'zareo toandro mpiambana ny tanàna reto ka. Dia izay no mahatonga tsy mahara sy ny alina tsoky. Misaina, ao ve lahy? Atao ka. Efa voisinay marika le biby mena kibo. Tokony efa tazana avy eny amin'lahy eny le izy. Io tokoa fa nasongatan'ilay marika azy tsara le mena kibo. Ary manina no Kristina no miteny an'ilay talokioalika fa tsy mahery e. Fa lasa izy. Aza manany aminy lahy fa tsy manina izy e. Voadona kely fotsiny, tapitra. Ok, merci. Ary leo amin'izay fizena tsara ka. Io fa atao anaty ligne tirako soma tsara mihitsy. Oay le ty tena tsy vo. Sy amban'le namany teo koa dia indray miparitaka. Andrasoandra manafarany. Somahazo miraty etsony koa satria ty iray ty sisa mananako. Eloma amin'izay nareo sy ny biby tsy vanina rehetra e. Izay fa vosoma tsara le mpanjaka vaviny. Miparitaka tanteraka amin'ny vatany. Dia ireo koa fa mihalevina tsikelikely manaraka an'izay ireo namany. Tena nitombona izany ny hipotezina apetrako fa iny tokoa ny mpanjaka vavany zareo. Rehefa maty iny dia maty daholo ny ambany rehetrarehetra. Ohatra io fa nenazava koa ny lanitra. Ny hafana le raha ho mainty be nandrakotra ny lanitra teo. Dia arabaina sika rehetra zareo fa tsy nisy matofoa maraina. Tenina tsy moro reny fa vitatsika ihany ny atika azy a. Elana isorana nanamboatra ny pozina nanona azy iniko. Raha tsy elanga mba efa tsisy nalevina intsony tsika fa tany akibon'ireny biby hafahafa rasy tare ireny tsika nilevina. Tena hoe misaina araka ny anarany lahy tokoa le tsy elako. Manandaza tokoa anery zareo ny anarany. Tsy ataotao foana. Miantoka no avy sy ny fizotra amin'ny fiainana ray amanontolo ny anarana ampitondraina n'olona anankiray a. Toy ny hoe mahery ve. Nenay mantsy zao anaram-bazaka tsy hita loatra izay tena dika amin'ny mazava. Ary ohatrany raiky tangeza ny sirasiranareo izany e. Vao miodina kely mitady le biby tsy fantatra anarana veraka ny tena anay dia efa tsy maharaka raharam-pirenena intsony. Na isa koa aza lesy. Reto koa izany dia mahita lazaina ohatran'ireny. Ary netsika ary manaiky. Netsika ahoana ke? Fa ahoana e? Tolosanareo mifampijerijery fotsiny. Avelao azy andresaka izany fa menatra be ka. Tsy misy tokony amendratra re izany ka renina. Tapaka moa le resaka tsika ka dia eto masony retina matsika koa ny ilazako fa tianao ary ka renina. Dia aza mivoara miloatra an'io tsony moa e. Izany ve lesy? Tena menatra be marina e. Tena menatra.
menamena reo raha tsy vao mainka sainay manao biso eo fa atao maninona moa raha sy tiana mihitsy e? Biso, 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 biso. avy aty karenina fa inona ary tia zay sao dia maninona ka arabaina zany ry izy roa zay natambatry ny avy amin'ntyra taty aoka tsy hisaraka itsony dia aza donona manasanay rehefa tonga amin'ny mariazy eny le sarobainina dia ahoana koa zany amintsika zay lahy olazaina amin'ny zareo koa ve kosy tsy aloha ve aloha tsy ambaratelontsika sy ndry ihany kosa ary lasa tia mibizibizika indray nga ho ny zoko vavy zany ka teny eny tokoa raka izy raha miaino na dia efa fatapatatra ihany azy eny tokoa ry zareo mifoka miafo ny zasy Kristina io indray ianao le be vazivazy tsy ova mihitsy na dia efa fotoana ilaina famatorana azy fa maninona kosa ary antsongondry tsy hita fa marary nge zany ka ianao ihany no mitapitapy eo eny ary miaraka izay roa zareo tao anatin'ny sakorokinianina eny no famborahanay fitiavana zany soa zany fanakaty daholo tsika rehetrarehetrako mahay za mifankaty sy mifanaja tsara rery zandrisany ny angamba any anaty sakoroka hafa indray vao mety hitany anjara-pitiavako anao fety roa sosiny za tsika atsoatsoko inona esy bandy coco be ohatrany io ve dia tsisy piti e fantona fotsiny aza angamba asa dia mahita lasainay rery karainina ka mariny zaniko dia ao na tokoa moa zany lesy le trano tare atendrombohatra simba tare iza ny antoka amin'ny fanamboarana an'io zao tsy maintsy hoe papa sy maman ihany ny angafinako raha tsy manaiky izy dia mba hampeny lahatra sy lahatra andro zareo dia inona nefa nylazainy lahamizy mivady fa nahatonga an'izao ka zareo ve ino ny zavatra hitantsika taty ahoana mory zareo ny tsy ino indrindra raha hoe sika dimy mianadany manazava azy raha tsozy angary zareo mifoka zava-mahadomelona tsika izay indray dia zavatra hafa tena sarotinona tokoa aloha dia ono tokoa izy resy lahatra ve zany la fa maty sy resitsika tokoa iny biby iny sarotra tokoa aloha ny ilazan'izany maty tanteraka ilay biby satria araka nilazaiko amina dia biby sy toy ny biby rehetra iny fa biby mpanelanelana niforona talohan'ny namoronana izao tontolo izao ka iseo indray andro any tena enjana aloha zany marina raha fehezina dia tsy maty izy fa matory retardatateur d'apocalypse tsinona no azo hiantsoana an'le xenotoxine namboarin'ny dadabe izany hoe manajanona fotsiny fahatongavany apocalypse fa tsy manafoana azy tanteraka akory matory le biby satria miandro ny fiaviany andro farany any tanterahana ilay teny voasoratra ao amin'ny bokon'ny apocalypse toko fahasivy andiny fahatelo ka hatramin'ny fahafito manao hoe ary nisy vahalalany voaka avy tamin'ny setroka minakamin'ny tany ary mena hery reny tahaka ny hery maingoka amin'ny tany ary lazany izy mba tsy animba ny ahatra amin'ny tany na ny zava-maitso na ny hazo akory aza fa ny olona izay tsy manana ny tombo-kasian'Andriamanitra eo amin'ny andriny ihany nefa tsy nahavela ahafanty azy ary izy fa ny ampahanaintaina azy 5 volana ary ny fampahanaintainana dia tahaka ny fampahanaintainany maingoka raha mamel'olona ary amin'izany andro izany dia hitady fahafatesana ny olona fa tsy ahita izy ary aniry ho faty izy fa andositra saina lavitra azy raha fahafatesana zany hoe biby voalaza fa toy ny valala voalaza amin'ny apokalypsy io zany le biby hitantsika iny io mihitsy ilay ampahorin'ny olombelona tsy manana n'ilay marik'Andriamanitra mandritra amin'ny 5 volana Viva 98.8. Rehefa tafaverina tany amin'ny tokantranonay hafa izay dia ezaka nanohy ny fiainanay nytony teo aloha ny tsirairay. Mety ho mora moa izany ary mety ho sarotra toy ny ka ny Kristina manokana
izay tsy maintsy nosoloana protèze ny tanany avy. Za ihany moa no niantoka ny lany rehetra tamin'izany satria za raha teo ny tompony antoka hatramin'ny voalohany. Manaiky indray mazoto dia mazoto manaraka ny fampianarana mahakasika ny fibaikoana ny biby. Ny tsy fihinanana hena ho toy ny amin'ny tsy ambaratelo voalohany mba hanana connexion sy onde tsara amin'ireo biby. Mila ampifahamianona tsara amin'ny voamaina fotsiny izay mety fahampangany ireny mantsy. Raha momba manokana indray dia saika voavaly avokoa ny fanontaniana sy ny mistera manodidina ny nanjavona ny professeur Ratsimazafy Raibeako. Ratsahivana moa ny antony saika nairan'izareo amin'ny biby tsy fantatra anarana dia ho atao fitaovam-piadiana biolojika sy ara-politika, izany hoe atao fitaovam-pamoretana ampiororo firenena hafa. Mihevitra tokoa ny olombelona fa afaka mahalala ny fiandohana sy ny fiafarany zavatra rehetra, kanefa misy varavarana tsy natao ho sokafana ary misy zavaboary tsy natao ho tsapaina. Ny siansa dia manazava ny tontolo, fa rehefa ampifaninanana amin'Andriamanitra kosa ny siansa lasa afon'andoro amin'izay fotoana izay. Tsy mifarany eo akory ny tantaran'ny biby tsy fantatra anarana. Mbola iseho izy mandritra ny andro ataberan'izao tontolo izao. Fa noho izany dia miambina ka mivavah mandrakariva. Hoy ny lokan toko fa 120, andiny fa 430 ka hatramin'ny fa 430 manao hoe mba hery ianareo ka handositra izany zavatra ho avy rehetra izany ary hijangana eo anatrehan'ny zanak'olona, satria ho avy tampoka tahaka ny fandrika izany andro izany.